Ale amin'izao kosa raha ny tena tsy mandre mihitsy eny aminay aloha ny hitako fa mebesaka ny olona tsy mihinana intelo isan'andro tsipona fako matory eny amin'ny fasana jaly be mihitsy le olona amin'izao fotoana izao. C'est simple. Si vous vous abonnez à la chaîne, je vais vous faire gagner plein de codes promo. Vous voulez des codes promo? C'est ça qui veulent les gens, non? D'habitude. Des codes promo. Il va se passer des trucs énormes. Avant que je commence, il faudrait que vous vous abonniez à la chaîne. C'est important. Ahoana tompoko tamin'ny andron'ny président Ravalomanana niakatra niarika rena voafafa ny trosa nisy ny discipline nefa mba manomboka nisy ny ankizy nianatra fa zao mifanohitra amin'izany fa mahantra velona le malagasy. Tsy naninona ve ianao tamin'ny nanalan'ny Ravalomanana? Tsy nanenina mihitsy satria zao sanatria tsy hoe fandray tsara isika Ravalomanana aloha mariko za fandray tsara amin'ireo mpitondra rehetra rehetra mandrak tiany androany aloha afa-tsy asaka zay mpitondra rehetra dia afaka mifampiresaka afaka miona tsy misy olana mihitsy amiko fa na tia nanena tsy tiana efa nijanona tsy niaraka tamin'ny Ravalomanana intsony nisy deriva nataon'ny Ravalomanana ve zay ny problema fa tsy inona koa tsy hoe inona koa marina tena manaiky satria niara-miasa teo zavatra fantatro zany tena nandeha tsara le raharaha fa nanomboka nisy deriva. Ina moa le deriva zany le hoe ohatrany hoe miatraka amin'ny zavatra mahitsy raha aminao le izy ohatrany hoe fiteny io fa fiteny hoe nafangarony raha volam-panjakana sy volan'ny société tico misy resaka anjany moa eny ary ohatra manahirana be tsy tiako ny resaka anjany satria niara-miasa zay ary azoko lazaina fa hoe tena nanona azy tanteraka tamin'ny foko aloha fa tsy zany rehefa manona aloha dia manona. Eny ary fa ale amin'izao kosa raha ny tena tsy mandre mihitsy eny aminay aloha ny hitako fa mebesaka ny olona tsy mihinana intelo isan'andro tsipona fako matory eny amin'ny fasana jaly be mihitsy le olona amin'izao fotoana izao. Indray avelako an'ny olona tsirairay avy mahita hoe inona zavatra misy. Tsy hoe manahirana moa miresaka le anina satria ny tiako lazaina amin'izany hoe samy mahatsapa daholo eny rehetrarehetra hoe zao ny zava-misy eny tompoko fa tsy azo afeniny hoe afeniny na tsy mila statistique io tsy mila inona tsy mila inona ianao pastera moa zany asa tsy fantako raha miresaka amin'ny pastera nampianarinao fa niresaka tamin'ny pasteranay tany ambanivohitra tonga teto nitsidika izy dia niresaka ohatra hoe manahoana ny fiainam-piangonana asika raha tena miasarotra ao fa maninona aho miaina ho izy ny rakitra miaina ahoana aho fa ahoana tokony hitovy ve ny rakitra miaina ho izy ndresika rakitra fa raha ohatra izy taloha zay rehefa alahady manao rakitry ny telo indrindra rehefa fandraisana mahazo any amin'ny ray hetsy ariary amin'izao izy 5,000 ariary sisa azo etsasany dia ahoana ao inona fanazavahanao azo omena an'izany izy hoe mahatra ny olona ao izy eny ary zany tsy lavitra anatanina rivo zany ambanivohitra zany zany hoe mihamantra zany le olona